Dia voalohany dia mankasitraka an'Andriamanitra isika rehetrarehetra satria izy ny tompony fotoana, izy ny tompony zavatra rehetrarehetra. Raha tsy izy dia tsy tanteraka izao zavatra rehetrarehetra izao. Dia ataontsika hitehaka mafy eo voninahitra Andriamanitra. Izany hoe hitehaka mafy eo. Ataoko mafy ihany e! Andriamanitra eo voninahitra ny zavatra rehetrarehetra ataontsika eto. Ataontsika hifampirava aloha fa mety sy milaina tany ivelany any mety. Atao misy hety mihitsy vao miona any. Mba tenena amin'ny akaikinao ny anaranao dia tena izy hoe tonga soa atao mifanka atao voninahitra Andriamanitra hoe tonga soa atao mifankalazana an'Andriamanitra hoe tonga soa atao fiderana an'Andriamanitra hoe tenena anazy daholo satria fiderana an'Andriamanitra raha ataontsika eto. Dia mba hitsikitsikiny izy fa zany manarabo zany hitsikitsika. Rehefa tsy mitsikitsika aminao izy dia mitsikitsika fa tsy maneno. Ie, azavaiko fofokely fotsiny mety programantsika androany an, programma tompona apetraka taminay iarahantsika ny reto isy partage, isy louange, fiderana mazava ho azy, isy fiankorofana, isy vavaka fa ny zavatra tena andrasany tompontsika dia isy olona ho voavonjy androany sa tsy zany? Isy olona ho voavonjy androany. Ataovy amena mafy be zany. Isy olona ho voavonjy androany dia izay ny andrasany tompo amintsika mba andraisantsika ny tompo ao tompo sy mpamonjy fiainantsika. Jesosy mitsika amin'ny fanahymasina amintsika tsirairay avy, hiasa amintsika tsirairay avy dia amenantsika mandritra an'izao fotoana izao. Mety misy hoe izao hoe vao manatrika ny fiderana ndao hidery. Tsakany an-tany. Ndao ty hafantsika mafy. Ambayanareo hiary hidera aminay. Tiako zaraina kely fotsiny any ndao hidera dia amin'ny mahazay ndao hidera anazy zay dia andao mihitsy le izy fa tsy hoe zahay hidera le izy. Zay andao hidera le izy hoe ndao tsika hiary hidera an'Andriamanitra. Dia mihitsy zahay fa hiaraka hidera an'Andriamanitra tsika androany amin'ny fotoana rehetrarehetra eto. Iza mahafantatra ny tena mandraisany ndao hidera androany. Manisa telo dia miteny mafy be. Isa roa telo omany mandrakizay. Itsika aloha izany hoe inona ny mandrakizay omany. Tsy anananareo izao dia izao fa ao anatin'ny fotoana izay anaovantsika ny fiankorana sy ny fiderana dia tsapanao hoe inona ny mila omany. Izany itsika tsirairay mandinika dia samia manankina ny fony amin'Andriamanitra. Azapatsika fa manatrika antsika fely eto ny fanahymasina. Ndao tsika hangataka ny fanatrehan'Andriamanitra. Miaraka amin'izao fotoana izao afaka isika rehetra manasana roa mba hiaraka hitsangana ndao tsika hiaraka hivavaka any voninahitran'Andriamanitra. Hivavaka isika kitony masonao dia eritreretina hoe rehefa Jesosy androany eto ny fanasin'Andriamanitra androany dia ho anahy
mety hoe tsy zatra mamonjy fotoana ohatran'izao ianao mety hoe voavoalohany ianao vao tonga eto androany maromaro ny olona voavoalohany vao tonga eto androany tonga soa eto amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia zaosika dia zaosika iaraka hivavaka Andriamanitra mitoetra any amin'ny avo indrindra dia ho anazy rerany ny voninahitra dia na inona ataontsika eto androany na inona ataonay eto androany Jesosy dia afeno ao ambadika ao izay Jesosy fa ianao aoka hisandratra aoka ho anao rerany voninahitra Jesosy eto ianao dia raiso ny seza fiandriananao eto androany Seigneur, prends la place du roi aujourd'hui, Seigneur, en ce moment. Nous te couronnons, ho anao rerany ny voninahitra Jesosy ianao no avo indrindra ianao no ivon'izao fotoana izao Jesosy dia raha idely izay raha nandritra izay androany dia atodika aminao rerany izay fa tsy ho fifalianay tsy ho anay Jesosy fa ho anao rerany Jesosy ny filerana Jesosy ho anao rerany ny filerana Jesosy amasino izay Jesosy mba ho fanasitrahana ny filerana izay sandratra eto androany We worship you.
the goodness of God. I love you, Lord, for your mercy never fails me, and all my days I've been held in your hands. From the moment that I wake up until I lay my head, oh, I
Zanuia farande Ni faudana tets mavonzei Mapitkiso mandatsakandavake Rais tesoso do vavonzei Te vai rezando vavake
fasasamiatrandreman sarai efaleranizao tene faleranizao andovana le fiainana mandraksay andovana le fiainana mandraksay tenenao akaikinao hoe te andova fiainana mandrakizay ve hoe antanio izy aza vera mamaly izy fa aloha anazy sy ny tompo reran'izay fa teneny fotsiny izy hoe efa lery zao hoe efa lery zao anatonana an'Andriamanitra efa lery zao andraisana ny tompo ampo efa lery zao fefakaiky Jesosy tsapako androany misy fitiavana ngeza be matoa ianao tonga eto amin'ity toeran'ity tsy kisendasendry zany fa Andriamanitra te hanova amin'ny fiainanao Andriamanitra te ampitodika anao amin'ilay fiainana mandrakizay mety hoe anananao ny vola anananao ny areny anananao ny zavatra rehetra fa mifanontaniana mipetrako aminao androany anananao ve ilay fiainana mandrakizay anananao ve ilay fiainana mandrakizay androany ilay tompony fiainana mandrakizay eto amin'ity toeran'ity miandry mifanahinao izy ho atolotra ao aminy ary vonona izy nandray anao eto amin'ity toeran'ity fotoana zao vanim-potoana amin'ny fiovana zao rehetrarehetra zao mandalo fotsiny any zao rehetrarehetra zao ho potika ho levina fa le fiainana mandrakizay mitoetra mandrakizay tsy diso lalana ianao tonga eto amin'ity toeran'ity androany tsy diso toerana ianao tonga eto amin'ity toeran'ity androany tsy haiko hoe ohatrany ahoana amin'ny fiainanao alohan'ny atongavanao teto amin'ity toeran'ity fa Andriamanitra te hanova amin'ny fiainanao le fitiavana ngeza be zaraina aminao eto amin'ity toeran'ity androany tanora mety tanora ianao mandrea mety efa lehibe noho izay ianao mety efa nahita fiainana lehibe noho izay ianao fa zaho fitiavan'Andriamanitra hozaraiko ao anatin'ny niakatra anankiray androany ao anatin'ny mozika raby realiteran'Andriamanitra isika yeah oka mifahasoavan'ny tompo amintsika rehetra tenana mandrakariva ny anarany yeah sarova fandalovana ny aty de mola velonaina de manaova ny mety manana fonoana de tano hatramy farany raha misy manjoanao de tsy mafy ny anarany mamela eloka nay mpanota fiainanety sotasota ndraindray mampifandraindray misofa matsiaro fe tsy kalalakombany adino hoe misy lay mpamotsy fa lasa monany amin'ny adalana ratotsy fijanina de tsarovy fasazy mbola tsy tara raha zao ianao nanantonazy tsotrany vaolana mivavady mibeba zao ihany ko lalana ho any famarinanarana yeah efa kaiky miora fa manatonazy tonga amin'ny fiainana mandrakizay ety atany fandalovana ihany ndraindray afaliana ndraindray tomany nanao efa mpanantenaina ny mambe fotoana tokony todiana amin'izao efa kaiky miora fa manatonazy tonga amin'ny fiainana mandrakizay hoantanjafana tanana ety atany fandalovana ihany ndraindray afaliana ndraindray tomany nanao efa mpanantenaina ny mambe fotoana tokony amin'izao mbala eltadio mamoyo foro fadio napitsotsotsovona teny manomboka io mety hoe malamalala mety hoe namaka namana azadifa ho avy ao izy tombaravarana raizao manajana de raizao fo ho avy aminao le fiadanana de ho hita tokoa yo efa kaiky miora
mandrakizay etia tanto fandalovana ihany zay afalina ndrany atomany enao efampanatenana ny mamy fotoana tokony todianamizao efakaiky ny ora fa manatonaseo ogany fiainana mandrakizay etia tanto fandalovana ihany zay afalina ndrany atomany enao efampanatenana ny mamy fotoana tokony todianamizao tsarofa misy farazoretrao tsarofa fiainana mandrakizay ny ao aby zany Jesosy tamienanao ineny ka dia zao dia vavam-beba zoro ny lalana tokony izorana tanymafy fonao afarina manasiavana hoe manakarepasoavana zay manolo tena ho antoko efakaiky ny ora fa manatonazy gany fiainana mandrakizay etia trano fandalovana ihany zay afalina ndrany atomany enao efampanatenana ny mamy fotoana tokony todianamizao efakaiky ny ora fa manatonazy gany fiainana mandrakizay etia trano fandalovana ihany zay afalina ndrany atomany enao efampanatenana ny mamy fotoana tokony todianamizao fotoana tokony todianamizao fotoana tokony todianamizao efa fotoana zao efa nero efa fotoana fotoana tokony todianamizao donc mandala mandrakizay atsika fotoana tokony todianamizao fotoana tokony todianamizao Alleluia. Atsika iorakoraka mafy be ho an'ny tompo a nasitaka reo a dao ampiasa vavitsika ho an'ny tompo isaroate isaroate rehefa ozy ny ten'Andriamanitra hoe finoana ozy izy avy amin'ny eno a dia ny eno a avy amin'ny toroteny fa hoe dia zara-paritagenkina amintsika 7 minutes afaka mijery montratsartsika fa 7 minutes dia zanona raha sitraksika andao tsika hitsangana ny vavaka losana analoany a andraisantsika ny tenin'Andriamanitra dia manasanao za hitsangana efa hivavaka tsika dia teny mihitsy mifonao hoe ty foko a feno ny tenin'Andriamanitra oaka ozy mifonareo fenoana tenin'Andriamanitra dia asika dia andao tsika hivavaka Andriamanitra renay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy a sotra Andriamanitra fa tonga amin'ny fotoana izarana ny teninao a Jesosy a mitenena amin'ny alalan'ny mpamomponao a mitenena amin'ny tsirairay avy Andriamanitra tia le tsinitsiny le bitika kely a oka ianao nisandritra eny Jesosy a mitenena Jesosy a fa vonona iananao zay a amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy Nazareta amen afaka mipetraksika tompoko 8 zao a je m'arrête à 15 ny zavatra ataotsika tsy tonga ny tsika atsomanitsika le zavatra nareo ohatra hoe nareo zao nakaty a raha tsy mimana nakaty nareo tsy maintsy nandeha fiara azonareo hoe ohatr'izay koa fiainana mandrakizay mila homanitsika ny fiainana mandrakizay dia aiza no manitsika fiainana mandrakizay androany ny bio an'ity tanjony ity a dia torotenito hoe anaka atolory amin'ny fonao zao ny zavatra ataon'ny devoly ry a ry havana fitahany devolyntsika ohatra hoe rehefa salama ohatra ny adinitsika zany hoe hoavy ny fotoana iaonako amin'i Jesosy rehefa mety ny zavatra rehetra adinitsika hoe tsika eny mbola ihany eto ambonin'ny tany sanareo hoe androany ny toe-pon'Andriamanitra ny jereny tsy hoe tsangana eto ny tanako mira be za mandihy be fa ny fontsika ihany jeren'Andriamanitra
androany zao apetraka le fanontaniana hoe efa vonona venao raha tonga androany Andriamanitra. Hitanareo tsisy mamaly tsika fa mifontsika any mamaly azontsika hoe androany tena tovasy miala eto mitsy varavara mihitsy anao hoe tena niona amin'ny Jesosy raha tonga Jesosy tsy matahotra niona amin'Andriamanitra. Amen. Ok, dia torotena tsy teny zaraiko androany tsy fanamelohan-teny tsy enti-mitsarana fa zay ny famadrinana. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao Matthieu 7:21 hoe tsy izay manao tobokotoboko ny hitrany fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Ahoana io sitrapony fotsika rehefa maneona amin'Andriamanitra? Misy fotoana rehefa manao zavatra tsika tsika mihitsy anatin'ny fotsika reo mbola ohatra mila tedaka kely tsika no zavatra zao tsy haiko nareo fa misy an'izany tena anamboarin'Andriamanitra fotsika voninahitra ho an'Andriamanitra reny any. Indraindray fotsika efa fantatsika fa eo amin'Andriamanitra tsika nefa mbola misy vadin'olona mbola irantsika sitrapon'Andriamanitra zany. Indraindray tsika ozy ny tenin'Andriamanitra fa fosa ny mpitsangajanga ny mpangalatra tsy andoro amin'ny fiainan'Andriamanitra. Tsy maintsy be zany fa tika ianao teo any an-danitra zinao hoe androana mity sitrapon'Andriamanitra. Androany Andriamanitra tsy manameloka anao takin'le jola zany efa nanona nanangalatra namon'olona mbola vovelan'Andriamanitra. Ozy ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 2 Timothée 19 hoe ny tompo ozy izy malala ny azy. Tsy haiko ianao fantatr'Andriamanitra ve ianao zao? Aoka izay manona ny anaran'i Jesosy hiala amin'ny eloka. Tiako ianao any amin'ny fiainana mandrakizay. Tiako ianao any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy sitrapon'Andriamanitra androany, raha men'Andriamanitra safidy ianao tsarovy fa Andriamanitra tsy afaka maka autorité eto ambonin'ny tany raha tsy menao safidy Andriamanitra. Safidinao ihany tena important indrindra. Ka androany safidy hoe efa vonona avy eo ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Raha misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra avy eo hoe za zao raha hoe tena hoe an'Andriamanitra dia misy fotoana Jesosy kalohantsika sy mba hitofandona kely mba hiarakaraka kely azonareo hoe Andriamanitra nefa miteny hoe mandiana sitrapon'Andriamanitra ndraindray tsika manao ohatran'izao lay alatsika miaraka amin'ny Jesosy manao hoe azonareo hoe fa mandeha mahitsy ndraindray tsika mankaty amin'izao tontolo izao kely ndraindray tsika mankaty amin'Andriamanitra nefa ozy Andriamanitra ozy tsika ndraindray miteny hoe Kristy velona ato anaty ndraindray pitsika ao aloha ampinasira kely ianao Jesosy sampiano Andriamanitra tsy manaiky faharoa zany Andriamanitra voalohany ihany. Ka androany safidinao androany tsy manameloka anao Andriamanitra tsy be anao Jesosy. Ndraindray tsika misy zavatra ataotsika sitrapon'Andriamanitra efa fantatsika fa tsy sitrapon'Andriamanitra fa anao aloha andaika kely androany. Androany Andriamanitra tsy manameloka atsika. Androany Andriamanitra masina aoka koa nareo masina. Androany atoloran'Andriamanitra mifonao satria manala eo masina ianao dia voninahitra ianao sady tia 5 minutes sisa ampio fanamasina inteny foana asika hoe tsy izay manao tobokotoboko nihitra amin'ny fanjakan'Andriamanitra fa izay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dia tsika zao ohatra hoe anao an'izao hoe tsy izy tsy ezakitsika fa manokatra ny safiditsika fotsiny tsika androany dia mety ampidinin'Andriamanitra anao ny fanamasina. Dia rehefa tonga anao fanamasina dia feno fitiavan'Andriamanitra avy eo anatinao. Atsika ve tsika zany amin'ny fiainan'Andriamanitra tsy tsika mihitsy na dia hitarika olona ao any amin'izao tontolo izao satria lasa malahelo ny fanahytsika. Ozy ny tenin'Andriamanitra sambatra amin'ny malahelo amin'ny fanahy ozy izy fa izy nanjona amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Raha hitantsika zany manodidina atsika hoe tsy ana sitrapon'Andriamanitra tokony malahelo fanahy tsika fa tsy adia fosa hoe ihana aloha tena ohatr'izao hoe zany misy zany isika zanak'Andriamanitra. Tian'Andriamanitra be anao androany tena manasanao mihitsy aho ozy tenin'Andriamanitra rehefa mivavaka ianao dia midira amin'ny efitranao mangingina dia io ny fonao androany. Misy zavatra tsy sitrapon'Andriamanitra ve aza mijery anahy zaho zao rehefa hijory amin'ny Jesosy za aizy Jesosy ihany tsy fantatro nareo ary navadinao akaikinao azy tsy hijory arikinao anatrehan'i Jesosy tsaroa fa tia vaka tia nofitsiko tia na tia manjavo na tia lasa vovoka ary zay raha veloko tamin'ny voalohany teo rehefa zavatra tsy homanitsika tsy tonga any amin'ny mitazona mihitsy tsika
raha misy zavatra ibebahana androany a ibebahana am' jesosy tena jesosy atia vonana amin'ny sikaponao raha manokatra ny fonao ianao amin'andriamanitra androany a ina zavatra voalohany feno fitiavan'andriamanitra ianao fambolokatry ny fanahy ianao voanao ndrindra amin'ny Galatiana 5:23 fitiavana dia fitiavana io a lasa fitiavana an'andriamanitra voalohany indrindra lasa tia manodidina antsikatsika ka raha hoan'ny tena hoan'le araka amin'i Jesosy antsika dia amboary toe-panaraka amboary toe-po safidy le izy ozy ny ten'andriamanitra hoe amin'izao ao izy izy fotoana ide mikohaka ao amin'andriamanitra amin'ny fanahy sy fahamarinana androana ty azonao le fanahy sy fahamarinana dia raisy Jesosy ny tompo sy mpamonjy fiainana raha ozy nitentsika zaho mba te hiezaka be ohatr'izao fa nekenao an'i Jesosy fotsiny le izy dia mety ny zavatra rehetrarehetra mbola verikany tsy entinana melohan-tena fa te rasfireto voaketo ianao hoe tena miaraka aminao a Jesosy any tsika daholo tsika dia ho any an-danitra sa tsy tianareo koa mba ho any an-danitra daholo ia tsy mainty torina amin'ny fahamarinana indray ary zao ny ten'andriamanitra ho salama sy ho ambinina ianao tahaky nanambinana ny fanahinao ihany miankina amin'ny fanahinao vo ambina ny fahasalamanao raha za raha ohatra misy marary eto androany manokatra amin'ny fony Jesosy fonao fotsiny ianao any Jesosy dia raha ny Jesosy mikasika anao misy problème be zao na tonga mba tia misy problème ara-bolo ozy ny ten'andriamanitra mitsy dia ho salama sy ambinina manaraka ho azy ny zavatra any fa androany ataovy assuré ny fiainana mandrakizay anao tsarovy a tsarovy vitantarany Marie-Magdala efa saingo troarina vato izy izay tsy nitora-bato aminareo izy izy izay tsy nanota taminareo saka tompoko waka nitora-bato azy voalohany raibika sisy androany tsika sisy tsika rehetrarehetra eo a raha tena manolotra fontsika an Jesosy tsika androany a mitraonao le fitiavana dia assuré ny fiainana mandrakizay anao amaranako anazy a en Matthieu 22 rehefa nalainy fariseo Jesosy hoe mila mandoa taxe ve tsika zao ty dia taxe be bona zay teny Jesosy hoe inona sary hitanareo ao hoe sary amin'ny Kaisara averenana Kaisara zay ho an'ny Kaisara ary ho an'Andriamanitra zay ho an'Andriamanitra androany inona ny sary ao aminao sary n'izy ianao ao izy Andriamanitra namorona olona tahaky ny endrika Andriamanitra azonao inona ny endrika eo androany endrika an'Andriamanitra ve zato tsy mitsiranareo mihitsy fa na tompony tiako teneny na omponao ve sao dia olona tsy mpamindra fo androany avere misarin'Andriamanitra avere misarin'Andriamanitra omany mandrakizay tianao Jesosy a amen asitsika ndatsika tsanga ny vavaka Andriamanitra misaotra ny miteninao Jesosy a miteninao dia fanahy sy fahamarinana Jesosy a rehefa ho avy ianao fanamasina dia ianao mampafantatra ny tsirairay aby marina rehetra misaotra Jesosy ny miteninao fanamasina azavela isy any ety tsirairay a na tsy efa assuré ny fiainana mandrakizay dia misaotra ny amin'ny fitiavanao Jesosy anao miteny sy laza mihaja ny voninahitra mandrakizay a amen 17 zao vita sao tompo na iny Jesosy rehetra Now
miambena ianao, miambena tenisao. Hey, 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 yeah. Hey, hey, hey. Hey, 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 yeah. Hey, 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 yeah. Hey, hey, hey. Hey, 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 yeah. Sabrina Habakuk, relacje do finalizar. Vivano pana te, falando menai, que sou andei. Para tu me futo, he's a mulu menai. As a man, she is to tare, Nimana Abako. Miumana ianao, miumana tenisao. Miambena ianao, miambena tenisao. I said it here, you're scared. Muff, kid. Miumana ianao, miumana tenisao. Miambena ianao, miambena tenisao. Miumana ianao, miumana tenisao. Miambena ianao, miambena tenisao. Miumana tenisao. Miambena ianao, miambena tenisao. Misy fanontaniana tsy vapetraka hoe samy manekontsika antsika zavana hoe aiza ny mahatsara atsika. Ty misy teny hoe anitrano mahazo aina, anaty fiara mahazo aina, tsy fantatra eo ambony seza mahazo aina. Fa aiza ny mahatsara ny fanahinao, aiza ny mahatsara ny mombanao rehetrarehetra. Tiako sapanao androany hoe ny fahatsaraandriamanitra rehefa omeny izany dia tsara ohatran'Andriamanitra koa izy. Araka ny tenin'Andriamanitra teo hoe mivoron'Andriamanitra tahaka ny endritsika. Dia Andriamanitra tamin'ny namorona ny zavatra rehetrarehetra dia hozy izy hoe hita ny fahatsara izany. Daoko tsara eo mason'Andriamanitra tsika. Dia tiako sapanao zany androany tsara eo mason'Andriamanitra tsika dia ny eo aninan'Andriamanitra ihany ny mahatsara izy. Mandini foton, vete tantan, casa camitani nessuno, tena mate maftuku, a vez me fita de amane, quente, yana.
di lalu vane Meito tanti atagalkunya Na usahira na fatira no vane Ni mas quinzena noiane Känner färgen av vår I fjällen att se ditt amor Till mig till glädjen ombord i ett vatten Tempjuren genom nizar Aja manchana wa napia Aja manchana wa nafake Niat kyude ana panay Zaitu baba vake Madedewa sangadi lalu vane Netwatani satakan kungan Usahira na mafati lalu vane Nimbas kuitena noya Alewa tema iso fide ni sabake E fiti zalfa e falasa kadavake Faiz odre bonitane noya La teritere zani lala mamaka Iso fide no mi futesa Tena Andriamanitra amin'ny Romana, Romana toko fadimy dia fadimy naman'i Jesosy hoe satria ny fanamasina izay nomenantsika no nety nampidina ny fitiavan'Andriamanitra ao am-pontsika. Satria ny fanahy izay nomenantsika no nentina nampidina ny fitiavan'Andriamanitra atam-poko eo am-ponao. Jesosy anilanao mandrakizay. Jesosy raha tonga eto izay dia anilanao mandrakizay. Teo eo anilanao mandrakizay zahay. Tsy possible mihitsy Jesosy hisy olona afaka hanovanay. Tsy possible mihitsy fanahy masina hisy olona afaka hanovanay na hisy olona afaka hanova fon'olona. Satria ianao fanahy masina ilay nomenanay nampidina ny fitiavan'Andriamanitra atam-ponay. Zay mba afaka miova ny olona tahaka anay. Fa azo hery ianareo amin'ny aviany fanahy masina aminareo o Jesosy. Jesosy lasa ny an-danitra ry havana. Fanahy masina no nalefany amintsika ety an-tany mba hiaraka amintsika. Saotra anao zay fanahy masina. Ao zasianao hoe saotra manokana ny fanahy masina androany. Mivavaka ianao dia teneny hoe fanahy masina. Saotra fa nampanantononao eto ny fonay. Nampanantononao eto fanahy masina ny fahatsapanay lalina ny anatinay any. Dia mba afaka manatrika anao zay. Teneno zay fanahy masina misaotra fa nampanantononao eto ny fandresen-dahatray. No taonao eto ny fandresen-dahatray dia mba afaka mikohaka aminao zay. Eto ny fanahy masina ry havana androany. Eto ny fanahy masina androany. Mety tsy mahita azy ianao fa eto izy androany. Ary mihina fa mahatsapa azy ianao. Omany mandrakizay. Zay tena manintsika ao amin'izao intely. Mihinao fa zasenao raha tonga eto androany dia anomana ny mandrakizay hitsika. Mihinao fa raha tonga eto zasenao androany mbola tsy hijery spectacle, tsy hijery olona mihira, fa anomana an'izany mandrakizay zany. Dia miteny aminao zany, miteny aminao zahay androany fa natokan'Andriamanitra ho anao manokana ity fotoanandroany ity. Amen. Teneniko kely eo akaikinao hoe natokana ho ahy ity fotoana ity hoe. Teneniko tsy kely eo akaikinao hoe teneniko natokana ho ahy mihitsy ity fotoanandroany ity hoe. Natokana ho ahy mihitsy hoe. Amen.
tena Andriamanitra mamey an'io mano mandrakizay tena Andriamanitra ao amin'ny Jaona toko faefatra ambin'ny folo andininy fahaenina amin'ny anaran'i Jesosy tsisy tsara zany tena Andriamanitra zany. Izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Misy tena Andriamanitra izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izao no lalana. Androantsika point anankiray point A. Mandrakizay point M. Eritrereto hoe ao anatin'izany omano mandrakizay zany misy lalana riavana, misy lalana omano, misy lalana ao. Tetenenao tena Andriamanitra hoe izao no lalana, ho Jesosy izao no lalana. Tetenenao Jesosy eto hoe Jesosy no lalana. Afahanao voalohany indrindra, condition voalohany indrindra mankany amin'izany mandrakizay zany dia Jesosy no lalana aloha. Fona aminao raha ho tsy fanana an Jesosy aloha tsy possible zany. Tsy possible to. Dia teny Jesosy eto androany hoe miavana amiko reto. Manyankely azy, mitadiava azy dia mibeba. Tena Andriamanitra amin'ny Romanina toko fahadimy andininy fahavalo naran'i Jesosy fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika fa fony mbola mpalota isika dia maty amin'ny Jesosy Kristy. Tia Jesosy manokana ianao dia maty izy ho famonjena azy ianao. Izao no lalana ho Jesosy. Jesosy ihany no lalana. Fona amintsika mialatsiny amintsika fa mbola tsy vola ny lalana mankany amin'ny mandrakizay. Fona amintsika fa mbola tsy arena ny lalana mankany amin'ny mandrakizay ry havana. Tena fona aminao fa Jesosy rery ihany. Tena Andriamanitra hoe izao no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izao no lalana sy fahamarinana. Raha teto amin'ny point A tsika, eto amin'ny point A tsika androany mankany amin'ny mandrakizay M mandrakizay ka rehefa manana an Jesosy izao no lalana sy fahamarinana. Rehefa manana an Jesosy asenao dia mba manomboka lasa tia mivavaka, manomboka lasa tia mamaky tenin'Andriamanitra, manomboka lasa te hiainao anatina fahamarinana zany. Tsy possible mihitsy hoe olona miaraka amin'ny Jesosy dia tsy te handeha amin'ny fahamarinana. Tsy possible zany. Fa mandinihy tena mbola tsy ao amin'ny Jesosy tsara raha ohatra ka zany satroka anao zavatra ratsy foana. Zany lalana sy fahamarinana izy Jesosy. Efa manao fahamarinana zasenao dia teny aminao fanana fiadanany fo ianao. Kely sisa Jesosy no lalana sy fahamarinana ary fiainana. Nahoana moa hoe fahamarinana? Zasenao tamin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompo dia voavonjy. Zanak'Andriamanitra zasenao voavonjy tamin'ny alalan'i Jesosy. Zanaka natsangana satria Jesosy naingo faty nanolotra ny tenany ho asoanao. Dia voavonjy tsika. Dia tsika satria zanaka natsangana dia dinike ohatry hoe vady nanangana zanaka. Dia zanaka iny niaina tao anatina tontolo hafa mihitsy tany aloha tany nanangana zaza ray izy. Dia ny ray aman-dreny niaina tamin'ny tontolo tsika Andriamanitra zany. Dia tsika tsy possible mihitsy tsika ahazo an'ilay zavatra mandrakizay, ny fiainana mandrakizay raha ohatra ka mbola hijanona ny tontolontsika ihany, niainantsika tany aloha tany tontolo ratsy. Fomba azahoantsika ny fiainana mandrakizay zany dia mila miditra ao anatin'ny tontolon'ilay ray aman-drentsika dia ilay tontolon'Andriamanitra zany. Dia manomboka miova ny toetrantsika, manomboka miova ny toe-panahintsika. Teny aminao fa isy olona Jehova olombelona ato hoe tena lasa miova be, lasa misy fomba fanaoko taloha tsy ataoko tsony. Io tsy tonga dia io eo processus teny aminao processus mandra tonga ny fiainana mandrakizay. Mety teny ianao hoe zany efa nandray an Jesosy efa mbola nanotandray androany. Olombelontsika mety tsy afaka. Teny aminao ny olona farak'izay masina indrindra mivavaka eny an-tendrombohitra ao anatin'indray andro manota 77x7 anatin'indray andro. Isonke zany continue zany. Donc zany important
mila maina nendrika antsika dia mifona amin'Andriamanitra Jesosy hoe mifona aminao mifona isan'andro mifona isan'andro tsisy olona tonga lafatra zany ry havana tsisy olona tonga lafatra fa mifona isan'andro na ny toemponao hitan' Jesosy dia miandry anao ny fiainana mandrakizay raha ny avy tsika endrika dia fimanasanao indrindra tsika menakaasanao indrindra o Jesosy hoe tonga eto ianao androany nahoana na ahoana toemponao mety tonga eto mety efa saika brise mihitsy ny fahatsapanao sy ny fonao tonga eto ianao mety misy fahotana manokana manazefatra anao ve mety misy traiko fahatezera tsy mety miafana ny anatinao any ve tsy misy intsony fanatenanao tsy haiko ny fiadanam-ponao manenjika anao ny hafa manenjika anao ny manodidina anao tsy hitanao tsony zay toerana diana nahoany ianao no mitomany nahoany ianao no misenta moa miadarery va ianao raha ianao zay olona izay na dia nao rery ara mitonga eto androany o Jesosy aminao androany hoe mankanesa tsy amiko ianareo izay miasa fatratra sy mandesitrentana fa izaho no amena ny fitsarana izay manantona o Jesosy tsy mba misy ho laviko tsy mba misy ho laviko o Jesosy fa tsy avy antsony marina fa ny mpanota-mba hibebaka amen ny mpanota-mba hibebaka dia mbola hoy ihany Jesosy aminao hoe raha misy olona tsy menan-tsay ka ho avy aneo eo amin'ny tontolo ara-panahy anjay any anandratra amin'ny tanany ka tena anjay any dia tsy homenatra azy koa fa raha homenatra izy dia homenatra azy ihany koa ratitra eo ny fitsaranamanitsy androany ratsapanao misy fanirina lalany anatinao any rehanao tokoa hoe tianolotra ny tenanao an Jesosy ianao tianao voasoratra any amin'ny lanitra ny bokyny lanitra ny anaranao androany manomboka androany tadioty daty 3 décembre 3 décembre 2022 andronao androany datinao androany mba ianao zay olo izay dia manasanao asandrato amin'ny tananao manasanao asandrato amin'ny tananao raha ianao zay olo izay dia isika rehetra andao hiarana hira hoe
Andao verina an'izao vavaka izao. Tsika rehetra hiara-berina ny vavaka fa ny tananao ianao manokana ny manana fahatsapana manokana itsany eo androaka. Andao averintsika izao vavaka izao. Jesosy Kristy tompo, ity ny tanako asandratra manao. Tsy mahitanao aho Jesosy fa ny tanako asandratra amin'ny finoana manokana androany. Dia mandray ianao a, mandray ianao a, mandray ianao a Jesosy malala, ho tompoko, ho mpamonjika, ho mpanjakako, ho mpanavitra ny tenako manokana ianao. Ho Andriamanitro mandrakizay. Raisy Jesosy amin'ny fanoran-tenako izany dia aza mila hiemitra na hientanana mandrakizay amin'ny anaranao Jesosy. Amen. Tia tamiao. Noi tsanga jasenao avany. Tia tamiao. Afalina ny andanitsany. Dosa senao hiroakorana be amin'ny Sona Jesosy aho. Manandriamanitra ny olodratra ny aho. Though I had some lonely days, I've made mistakes and had to pay. I've had some friends that walked away, just like mine, but so but there's someone whose love is real, cares about the way you feel every day, and he makes every step. There's peace when I call out your name. Jesus, you're my everything. Jesus, you're my everything. The cross you did not just for me. So whatever you take me through, I promise you I'll spend my ways with you. One can touch my heart like you, or make me smile the way you do. I finally found someone who really truly loves me. And when my strength has come and gone, your life in me, it makes me strong. Your hand is where my heart belongs. You took out my pain and you raised every step. Jesus, you're my everything. Jesus, you're the cross you did not just for me. So
Lève-toi aujourd'hui, chantez, j'irai. Car le Jéhovah Jireh est ici aujourd'hui. Peu importe ce que tu traverses aujourd'hui, le Jéhovah Jireh est avec toi. Il prend la place ici aujourd'hui. Je t'invite à chanter avec nous. C'est un chant de promesse que Dieu pourvoira. Dieu a pourvu, il pourvoit et il pourvoira encore à tes besoins. Que tu sois malade aujourd'hui ici, Dieu, il va te guérir. Ta famille, Dieu va agir maintenant. Alléluia. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Tu m'as toujours aimé, sans relâcher ton amour, n'abandonne pas. Que je sois imparfait, tu es fier de moi. Rien ne pourra changer ton amour pour moi. Alléluia. Au milieu des vents, je reconnais le son de ta voix m'appeler à toi. Tu traverserais les mers si je me noyais. Rien ne t'empêchera de me protéger. J'irai. Come on. Je n'ai que toi. Chante aujourd'hui. Dieu va agir aujourd'hui. Ne reste pas libre. Chante. Je t'invite à chanter aujourd'hui. En toutes circonstances, je serai comblé de tu es. J'irai. Je n'ai que toi. 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 Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Et maintenant je vois tes souvenirs, ce dont tu m'as sauvé. Et même dans la vallée, tu es avec moi. Je n'oublierai jamais ce que tu as fait. Car tu es, chante aujourd'hui, reste J'irai, je n'ai que toi. En toutes circonstances, je serai comblé de tu es. J'irai, je n'ai que toi. 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 Je t'invite à lever. Que tu m'as choisi. Lève ta main aujourd'hui. Je sais que tu Lève ta main aujourd'hui. m'aimes. Alors je sais qui je suis. N'aie pas honte de Je sais Dieu. que tu m'aimes. N'aie pas peur. Plus que je ne l'imagine. Je n'ai que toi. Je sais que tu m'aimes. Et que tu m'as choisi. Et que tu m'as choisi. Je sais que tu es. Alors je sais qui je suis. Je sais que tu m'aimes. Je ne l'imagine.
Je ne manquerai de rien.
dans le nom de Jésus. Amen. Tena misy ny anaran'i Jesosy. Raha mitsoreto izay dia tena natsapa izany hoe avy izaho manana an'Andriamanitra. Miantso ny anaran'i Jesosy dia miova ny fiainana. Raha izaho manokana dia te hizara aminareo ampanenjetena ny voninahitran'Andriamanitra hoe hatramin'izay niantsoko an'i Jesosy, hatramin'izay nandrezako an'i Jesosy dia miova ny fiainana. Avy izaho manana an'Andriamanitra izany. Dia androany tena mbola confirmenay aminareo hoe tena misy hery ny anaran'i Jesosy. Miantso ianao dia tena mamaly Jesosy. Ao amin'ny Romanina 7:6 manao hoe izay raha manaiky amin'ny vavanao ianao fa Jesosy Kristy no tompo ka mino ny fonao fa izy no zanak'Andriamanitra nitsangana tamin'ny maty eo vonjeny ianao. Atsoy fotsiny anaran'i Jesosy androany. Jesosy manaiky anao, Jesosy mino anao fa te handrava ny sakana rehetra amin'ny fiainanao Jesosy. Mahery ny anaran'i Jesosy, mahafaka anao amin'ny tahotra rehetra, mahafaka anao amin'ny aretina rehetrarehetra izy. Voninahitra ao an'Andriamanitra reny dia te hanapaka anao Jesosy. Inona zavatra mamatotra anao androany dia atsoy fotsiny anaran'i Jesosy hoe Jesosy mino anao amin'ny anaran'i Jesosy. Miala ny aretika amin'ny anaran'i Jesosy, miala vazaran-dratsy rehetra. Tonoana ny anaran'i Jesosy ao anatin'ity izy ity fa mahery ny anaran'i Jesosy. Satana dia tia handrombaka antsika, maniritsika hanana ilay fiainana mandrakizay. Fa Satana kosa miezaka handrombaka antsika ilay fiainana mandrakizay dia aza manaiky an'izany ninona fatotra dia tapoha amin'ny anaran'i Jesosy androany. Fa tsy maintsy azonao ilay fiainana mandrakizay, tsy maintsy tonga hatramin'ny farany ianao. Amen. Déclareo androany fa mahery ny anaran'i Jesosy dia takio aza manaiky, takio ny anaran'i Jesosy. Amin'ny anaran'i Jesosy tapaka ny gadra rehetra androany. Amen. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. To break every chain, break every chain, break every break every chain, break every chain. There is power in the name of Jesus. There is power. There is power in the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. Break every chain, to break every chain, to break every chain, break every chain, to break every chain, to break every chain.
Never need
ao hoe narakary hoe ao tsara vatsika zay mihitsy ie zay ny tapany voalohany a sady mamarana oui tapitra tsisy ninatsika eny ary zay tapany voalohany a velatsika makaina kely ry zareo fa zambo zany tsy makaina araka mifandaminana dia afaka makapozy kely tsika voalohany a ndao idera manokana dia tsy hetsika natao hitadiavam-bola mihitsy tena tsisy hoe natsika hideran'Andriamanitra hitady vola tena tsy zany mihitsy le izy ary tena tsy am'izany mihitsy mandrakizay fa tena hoe entina hitaomana amin'ny olona ao amin'Andriamanitra indrindra akoa anandratana fiderana ho an'Andriamanitra ho azy irery amin'ny voninahitra fa misy nentana kely atsika ny offrande volontaire satria moa mikarakara an'izao zavatra zao tsy vitany hoe ndao fotsiny dia ndao fotsiny a fa misy ihany fandamina kely a solo lumière sisa dia raha misy vokatry ny fonao a atolotra ho an'ny tompo ho an'ny asan'ny tompo a dia afaka manolotra zany amin'ny fitiavany ianao a raha ohatra hoe te hanolotra n'izany nature mo filaza azy dia misy olona boany en arrière misy boaty raha ohatra hoe misy vokatry ny fonao atolotra ho an'ny fandompona famotana ny asan'Andriamanitra dia raisina mpifaliana zany hoany zay andefa interako kosa dia tsy misoratra itsy a ndao idera @gmail.com ny question atao hoe ndao dia ny réponse atao hoe raha ohatra hoe tsy mitondra vola ianao fa any kartanao afaka tsofokazy raha misy tsy mihaino dia raisina mpifaliana satria fanaovana ny asan'Andriamanitra dia tena Andriamanitra manao hoe ampavitony amin'ny tompo fa tsy ho an'ny olona dia tsy ampery koa nefany a fa atao ampitiavana ao anatin'izao fotoan'izao koa dia misy tirage zay azahoana loa dia azahoana t-shirt misy loka maromaro samihafa ho azy ataontsika amin'ny faraparan'ny fotoana any a dia nanomana collation kely ho anareo koa ny tsiray izahay a tsirairay fa izahay farany dikany zay mahatratra ny farany ihany no mihinana collation dia farany a misy mpanompon'Andriamanitra manohana anay foana amin'ny asa fitoriana tahaka izao a mety tsisy vinantsika any entreprise Madex dia misy zavatra rentin' zareo ao a zavatra malagasy azontsika jifaina ao arinao mihina fa nahitan'izay tsika fanohanana ny zareo a sy fanohanana ny asan'Andriamanitra zay ataony groupe ndao idera ihany koa dia ao anatin'izay koa misy t-shirt ndao idera matamivero afaka mitsanginikeletyveranao azafady izy no matamivero metsika teaka mavero misy t-shirt fotsifotsy tsara be toy izao maintimainty no mbola anay fa tsisy fa misy t-shirt fotsifotsy toy izao ao arinao ihany koa azontsika jifaina mba rehefa iny an-dalana iny tsika mifanena dia tany amindao idera fa zay fa hoe ataoarytsika miaraka ny t-shirt sady zany dia manentana antsika zany mba matsy an'izay fanohanana asan'Andriamanitra trany atao
atao ampiava zay tompoko fa be mbola vona idera vetsika Sisi miala tiro lati tsy mety reraka androny zay
Yes,
izy ataontsika orakoraka mafy be Amaraparana zao fidiarana zao tsika dia sitraka raha hiarahira aminay amin'ny tiatina aloha sady mba miara mandihy satria aiza ny tantsika moa eo anilan'iza kokoa veto le fanontaniana eo ankavanan'iza eo ankavanan'iray eo ankavanan'ilany dia samy manamotana toy fantadatsika hitambarana bebe dia ndao ary tsika hiara hira mitiry ty aitsika tiry ty dia afaka mira azy rehefa manitsana ty dia miara mantinao zay ndao are any an-danitra Cara, cara,
mifandray tanany anaran'i Jesosy. Dia anatin'ny tiry dia samy mieritreritsika hoe ohatry ny ahoana retsy rehetrarehetra ireo raha tafahoana ny paradisa dia miara midery. Mety mahafinaritra amin'izay miara manao t-shirt daholo fa tsy misy hoe sasany tsy manao dia sasany manao. Zay dia izany olona ny an-danitra izany faly mitsiky ka tsy foana mitsiky ay dia mba zay ho ary zany ohatra hoe efa any an-danitra tsika zay any paradisa ny piro tsy mety
eo ihany ary mitsangana kely anareo fotsiny asolo hoe dao hitsangana reo kosa kokolongany dao hitsangana mpanajana mpitiavana tompo dao ary 3 4 asitsy zava-manena atsika zava-manena fotsiny loha rehefa mafanareo anefanay zava-manena 3 4 fidéralna rehefa makany buffet de continent tsika dia inona ny terme miaraka amin'ny buffet saveur de continent coco volonté inona koa fa rehefa any paradis tsika dia fidérala volonté fidérala coco fa itao tany aloha fidérala limité fidérala manapetra na misy fetra rehefa miaraka aminay dia amarantsika satsy idera foana mamy le fidérala zareo fa mahafinaritra le lidera makasitraka saty sarisary ny amanaovako ny synthèse sarisary ny anaovako ny famitsinana loha hevitra nalainay tamin'tia tsy nalainay fa nomeny jesosy anay mois d'avril zay ekipa vitsivitsy ny resaka hoe ahoana ny atao e inona loha hevitra ary satria imarkeny taona ray taona no idera zao dia inona raha ny tena ho atao dia mifandinga teo dia hoe passage reheto tany fa inona loha hevitra omaniny mandrakizay tsisy ny adihevitra zay fa tonga zay zany le tia jesosy début octobre ny eritreretiny anaovana an'ity fo jesosy début octobre io fa 3 décembre vita soa ny androany efa kely sisa raha sitraka ray dia ame voninahitra sady an'andriamanitra ny amin'ny androany zareo fa mafimafy ateky faranako le sarisary aniala tany Madagasikara aniala tany Madagasikara ianao natety Canada na taizany firenena ny elanao na tany Maurice na tany France misy fanomanana anankiray fotsiny resako tsy maintsy nataonao ajidiko nitondra passeport fa raha miditra normal eto Canada tsy mandeha ny chemin Roxane Maria Lacoste amin'ny resaka fa miditra normal atao amin'ny aéroport tsy maintsy mitady passeport ny agent de frontière hoe raha misy madame aiza passeport zay anao vao tafita aketo Canada azy mbola eto ambony tany manomantsika document ray fotsiny resako je veux pas parler d'autres documents formulaire fenony votre passeport raha passeport vide koa fa tsisy visa dia miverina andavana miverina any amin'ny senelanao passeport misy visa eto ambony tany atsika fa manana za zao naloha manafily taona zay hoe Canada ny ampirery zany nefa ny eto Canada dia zao tsy tafiditra teto zay raha tsisy passeport eto ambony tany atsika zareo dia manomana zavatra ngeza be ko mainky aloha fa ny éternité tena manana ny mandrakizay ary zay ny message netiny David zay dia canal ohatran'ireo micro reo fa ny différence anay zay misy aina fa reo tsisy aina omaniny mandrakizay resany any izy tamin'ny ka dia zay tiako fanamasina hoe fantsio amponinao Michel Jeritely t'es prêt t'as préparé ton éternité dia mitena Jesosy andrao hoe Michel fa nanomana avenao dia mitena amintsika izy amaranako azy teny anankiray zay zavatra tsy niomanako zay zavatra tsy niomaniko dia tsy mitodiko mihitsy zay zavatra tsy niomananao zay zavatra tsy niomanantsika aza manofinofo hoe hotoditsika raha tsy nanomana mandrakizay ako ny fiainana mandrakizay dia tsy hotodiko any passeport Jesosy ny visa ny fanamasina rehefa nananao reo tanatana ny lanitra andray anao tapitra raha isika mitiaka ny manaraka zay ny anjaraka ndratra hoan'i Jesosy raisiko amitiako izy vavahoeka manosarona roa ny atokilako ato ny anabava zaka malala Estelle ameotiakize ny ataoninako ato izy lampanako vakoka Francia izy ravavy ny anao telo sarana raha itsika amin'ny lamako izy lamako avereno atambany avola parole les deux dames demoiselles Dawa. Inary tokatsika fotoana ankasitrahana ireo mpiara-miasa rehetra natotozan'izao fotoana izao raha totoizao fotoana izao dia nofasaovan'Andriamanitra vao andrika dia dao ankasitraka an'Andriamanitra ankasitraka avao dia dao tsika hitsangana tena amin'ny voninahitra an'Andriamanitra tena manafatsika zavadindritra tokoka dia dao hitehaka mafy eo an'Andriamanitra ho anazateka afaka nanomana fiainana mandrakizay dia misaotra n'Andriamanitra tsika mazopetraka toka dao pitsika kodikodina ake ohatra mbola tsy ampy le teo apitsika miaraka amin'ny
muzika godingodina motrakoraka voalohan'Andriamanitra ihany ohatra tsampy teo isa joa tena dia manaraka izany tena tsy totoso fotoan'izao raha tsy nisy ny fanohana maro be dia voalohany amin'izany tsy hoe akory voalohan'izany dia ny cellule de prière de Montréal na ny vondrom-bavaka Québec izay tena mankasitrahana be da be sady manohana bavaka izy ireo manohana fitaovana manohana ny collation misy collation zavaina amintsika izy avelanetsy misy tenin'Andriamanitra ao anatiny dia manasantsika rehetra fahirana zany sarobidy tsara zany tenin'Andriamanitra ao anatin' izany collation zany dia io cellule de prière io dia tary amin'ny bakoly sy ny komity rehetrarehetra dia mankasitraka tompo dia ny orinasa Emadex izay tena manohana ny ekipa andao hidera foana amin'ny fitoriana toy izao dia ny orinasa Emadex dia mampandefa vola sy entana any Madagasikara sy any ivelany izy koa dia manohana foana anay dia iroborobo hatrany anay ny orinasa anareo tain'Andriamanitra hatrany dia isaorana izy ireo tehaka mafy be manaraka izany dia tsy hainy tsy isaotra ny zoky fetra sy iony izay tena manohana be amin'ny sonorisation tena je vais faire en français. On remercie nos amis Laurence et Folie aujourd'hui qui nous a épaulés dans la sonorisation. Un applaudissement pour eux. Et aussi on remercie la ville de Longueuil qui nous a hébergés ici aujourd'hui dans cette belle salle. Manaraka izany dia tena raha tsy tonga maro be nareo dia dera rery zay ina nataony ateto midery zay fa zay rery fa mankasitraka tompoko anareo rehetrarehetra tamin'ny fitiavana tamin'ny fiarahany dera teto dia mankasitraka izay nitehaka ho anareo zay fady amanjanaky ny ekipa andao hidera izay tena be fitiavana izay tena micomprendre be izay tena manohana koa dia tiaka ho an'izy ireo fady amanjanaky meko elontoyaky fady amanjanaky dia misaotra ray aman-dreny Moi, je voudrais remercier les musiciens, puis remercier Dieu pour tout le talent qu'il a mis en eux. Je vais vous les présenter aussi. Nous avons Petro au clavier, Niav au clavier et Michel au clavier. Ensuite, nous avons Mira dans la batterie. Fanny qui est à la basse et Ruth à la guitare électrique. Ensuite, j'aimerais remercier tous nos worshippers. Je vais commencer par Francia, soprano, Gérard, soprano, Moon, soprano, Pete, ténor, Hans, ténor, Kalina, alto, Océane, alto, et moi-même, Estelle, alto. On rend toute la gloire à Dieu. Je vais aussi remercier tous les membres de Ndoider qui sont derrière la scène. Sans eux, on aurait vraiment eu du mal à vous préparer tout ça. D'abord, Irina pour la communication, décoration, Franck, Arali, Radou, Santacha, Ryan, Féfé qui était notre régie. Aussi à l'accueil, Rine et Amounien, c'est qui nous a accueillis à la porte.
je tiens encore pour les ventes. Puis nous aimons aussi remercier Ounye Fetch, puis Véro et Yves pour la nourriture. Pour le côté média, nous voulons remercier Picassar pour les vidéos et photos. Puis aussi Tonton Henri Zarakoutman. Pour le PowerPoint, pour diffuser le PowerPoint que vous voyez là, nous remercions Lou. Et aussi Douk qui a diffusé le live en direct de cette édition sur Facebook. Aussi pour les photos et vidéos, nous remercions Franck. Bien. Est-ce que je peux avoir un applaudissement pour Dieu avant tout? Merci à tous d'être là ce soir et à présent nous allons passer au tirage au sort pour fêter le premier anniversaire des OED. On voulait vous faire plaisir. Donc, on a ici 4 lots, 2 qui viennent des Madex et on les remercie, et 2 autres lots qui viennent de l'équipe de OED. Donc on va passer au tirage au sort. Je vais demander à quelqu'un de tirer. Le premier, restait 3, 8, 6, 1, 0, 9, 9. Le cadeau numéro 2 est 3, 8, 6, 1, 1, 1, 2. Pour le troisième lot, 3, 8, 6, 1, 0, 5, 3. Dạ, nó sao nó phí tông sản
ao nasiana hira anankiray fanany ve misy hira tianareo averina manokana ve zao ohatrana hoe le mpihira indray no mantany hoe misy averiny kely indray mandeha hoe dia mijery tsy mandeha averiny kely indray dia averina kely hoe sa tsy averiny atria zany ny averina satria hira anankiray le hira farany le hira farany mbola itsika bebe hira farany tao sao dia aleo ara niagatsika dia hiaraka hira aminay nareo a ndao atsika hitsangana dia ndao tsika hiaraka hira daholo a dia any am-paradisitsika mbola hiaraka hira daholo hitsangatsika dia eo tsika mba rythmique kely hoe zala ndao dia fahendrina allez,